tonga mitandro filaminana miaraka aminy fa ren'olorena miaraka aminy dia matetika miaraka ny fiarovana ny ren'oloreny fotsiny ny fisian'ireny mitandro filaminana reny. dia mbola manamafy koa tena fa tsy midika izay fa tsy azo savaina zareo, tena asika atao mihitsy misavan'ireny vahiny midina any amin'ny toerana any ambanivohitra rehetra misy atsika an'ireny. fa ny fisian'ny mitandro filaminana miaraka aminy tsy midika mihitsy akory fa tsy azo kazihana zareo na tsy azo hosavaina. tonga mitsirika ary tsy savany zandary. Ny vaovao azo koa aloha zany hoe tsisy fitanahana ary anakibontany amin'ny faritra fa any betangbailo izy ireo ameva-tanàna misy fa mety misy mandarindaro ihany zany le soloa na zay na tsy zay dia mafisiko zany le resaka natao ministre filaminana anaty teo tsy misy olona tsy azo savana fa magaga na ohatra hoe ny zandary ao Fianarolobe ny sava ka tsy nanaiky le soloa le zandary miaraka aminy tsy nanao tatitra le commandant de compagnie diso izy am'izay faharoan'izay raha tsy nisava raha teo koa moa izy nefa vahiny nandara andraikitry ny zandary zay misava ny vahiny zay manara ao tanàna dia diso ihany koa izy dia mbola aravanefa na diadina mikasika an'iny. Araka le resainy sénateur madame Rasoa Vonahanta teo, raha azoko tsara le resaka dia misy tokona zandary tsy manaradia izay ve le izy mbola natonako anao zany io dia mbola resantsika manokana aizy io toby io ahoana ny fisevana.